Fahasalamana zany dia ny permis environnemental ananana dia mianaovana tokasasy fotsiny ahafahana manao ny lalana eto Madagasikara. Izay zany nahatonga anay hiova tanteraka ilay cahier de charge environnemental zany satria fanombanana zany tsy famitehana le vata fotsiny na eo amin'ny lafiny fitaterana fotsiny ara dia mety isa fiportana manalohan zany drongambato zany eo amin'ny tanana tamatavy sy ny atao hoe ny sécurité amin'ny fitaterana zany. Izay zany nahatonga anay hoe mangataka hoe étude d'impact environnemental complémentaire ahafahana zany manitsy ny cahier de charge andro dia amin'izao fotoana izao mametraka izy teto aminay zany an'izay étude d'impact complémentaire tamin'ny volana décembre eo dia amin'ity volany zany heverina anaovana évaluation ny étude d'impact complémentaire io amezana andro zany antsina an'ilay cahier de charge environnemental ahafahana zany manondrana rehefa aveo. Zany amin'izao fotoana izao aloha fahalalako dia nijanona ny fahambanana izy ao anatin'ny fanadihadiana rehefa mety aminay hoe mbola hanondrana 300 000 tonnes izy fotoana efa lasa aloha tsy fantako hoe efa anisan'ny lasa ve sa tsy ary raha anisan'ny lasa herinay mitondry hoe efa ohatran'ny misy 200 000 tonnes angamba ny lasa. Izay zany nahatonga anay hanome an'ilay tsy fampitandremana aloha fa resaka taminareo hoe ity cahier de charge anareo ity permis anareo ity tsy afaka ahafahana manomboka ny vato zany satria zareo ny hevitra teo amin'ny carrière raha mety permis azy dia ahafahana zany hoe manondrana le carrière ny bokona ndraikitra aminazy dia fotoana le vato anaovana lalana teo amin'ny famatavy.